tolotry ny radio Madagasikara ho anao mandritra ity herinandro ity. I mahatoky dia ampeniny nomenjanahary miaro zo Yvette, ireo amelona ny tantara Louise, Niony, Alain, Gaston, Faly ary Sinèzy. Mpanatotosa Gaston Randriamanalina. Aiza ihany ary raha tonany sy mbola mody ihany hatramin'izao. Andro efa misivy alina. Mamindray izay iny vao tonga eo. Lasa tokalahy koa izy iny tato ato izay ka tsy ao an-tsainy mihitsy hoe natany ane ka tsy milamina. Mahanorosoro mihitsy ka. Sady izay hoe mitabataba manakorotana manodidina fotsiny nataony rehefa tonga eo. Alina be la rajona voatafody androany a. Fa zalahy koa ny mamikitra be. Efa tininona hoe raha vao amin'izay mbola be inona ihany. Vovo be zany liky zany. Ovina kombe la radona zany wajaro wata otra liky amin'ny vovoa. Ela ko otra mitapo zany ko. Fa ina ary zany vovoana mbotsy misy farany amin'ny velany an'izany. Say radona ve no tery-melika am-baravarana. Fa izay ihany koa ariny totra ny lasa matahotra zany. Marina moa. Ny kaikaiky ny trano misy edy zany alika amin'nonona makadilo zany. Sofy efa kaiky laro dadakily. Fa ila ve mamy de mahita be masahony. Otra misy olona mandidina valanomby zany. Tena mamoaka. Mamo fa maso kokosa aloha tsy jamba mihitsy a. Iza roa no mitsapatsapa ny ombon-dratona. Tsy malalanga. Iantsoko vonjeo a. Vonjeo fadale. Vonjeo e. Vonjeo e. Iantso tsy radona le zany mikoka ny velana azy. Ary iny zany mitobotoboko izay. Ore olona. Aleolo foazo mivonika. Vonya. Vonjeo e. Vonya. Mivoaza dia andao vola fa miantso eo any Asolave olondratsy ny oroneny a. Dia velo fateo zany tata. Andao ary. Aleo aloha alaiko le basiny dadato raha izaniko. Mba efaiko ihany mantsy mikitika azy ity. Tena misy olona tazoko akio ireo amin'ny faritsy eo. Nefa ary tena nisy nandrehitra le milolo ny topo teo akaiky ny vary. Orivony a. Andolo ivoaka ka. Tsy aizy efa nahazo any dadanareo any. Manatsara ny vony. Efa vonina ny neny a. Tampona sady metso azo lave ha. Azo lave. Azo lave fa misy manampy. Oe, nisy daraka tampoka izy. Ary izy aza manampina maso sy vavako zany a. Mahate misy bata koa niza zany. Zanako, asezany zanako. Vonya. Kay, marary toy zany voatavoka teo zany. Vonya. Jerare olona fa nisy manampy izay.
azatsika io fa mbola tsy mahatsiaro tena, tsy maintsy natao an'izao fa niezaka nanohatra teny an-dalana. Ka nanahoana nefa ny tany? Nisotra mpilaminana arak'ilay tetika ka. Tsara. Iny efa niomanantsika iny e. Nasainy nataony zalalinalina mihitsy izay vao niravaina ny revin'ireo niaraka tamin'ny radona. Fa misy bandy kely maratra ao fa hola litery mahiry e. Ny tanabaso akala nivoaka ny tany dia voaketika tampoka le izy rehefa raikitra iny ny sakoroka dia mipoaka. Fa tsy naninona aloha le rika, nandalova mibala fotsiny ny sandriny avy. Ay, fa tena enja ny tia anjeliny laty. Karakaro fotsiny izy rehefa taitra e. So maninona eo mantsy. Asa matahotra ianao patron, fa karakaraiko tsara mihitsy io. Matoky Allah. Dalanao ihany na tonga zao tsy fahitana zanak'izao radona. Raha tsy mampitapina sy alipody ianao tsy nivoaka tamin'ny velany tany izay mianaka. Zao ilay zasany lasan'ireo olonaty. Arina nivandravandrana eo afotsiny eo e. Ka mieritreritra an'izay tokony atao fotsiny ako. Fa misy zava-bitanao mipetra-potsiny eo ve? Asa manjoan'ilay zanako any mba ahoana na ahoana. Vokatry ny adalanao ihany izany. Ka oka re zay raha eva le mamimetsy iny fa tsy ahitamba olana mihitsy ne zany. Ka inona ary vahaolana hitanao e? Fa zany ho nampianareo e. Tsy maintsy hitako ny misy an'izony fa za matahotra ary tsy maintsy afitra izy namozako meka asa. Ozy, fa iza koa ilahy e. Ary so dia mba ilahy ihany aza nakanjanako ka midikiditra foana aty a. Ohatrany efa hitako se a. Sady ohatrany efa nolazainy vony hafa saingy tsy tsaroko fotsiny. Mahatokony anarako e, ary olontiany vony a. Zay. Ahoana tsara? Ka fa tsaroko. Ianao le nanaritra azandray andro iny? Za iny ka. Fa ahoana zany raha eva? Ka tsy maintsy ataoko izay hitana azy fa mahazo matoky ianareo mivady e. Misaotra indrindra anaka. Dada, Nene, Maria, maizina be koaty zany. Raha ny fahazahoko azy aloha dia atao anatina trano ahy. Ary aleo aloha mikofokofoka sao dia mahomora vahana any ty tady mamatotra ny tanako ty. Andraso aloha nefa ohatra misy olona manantona ne zany. Aleo aloha no tsy mihetsika. Efa taitra kay mivahinina iato. Midira lesy efa taitra izy a. Fa iza reto? Marina tsy ho fatiny reto eto ny mahalalako. Taitry etsy aloha vahana ny tapom-bavandry e. Eo efa hitako hoe tena mijaly loatra koa ndry zany. Zahy ka hoana salama ve ny malalako? Ay mbola ianao ihany ty. Tsy vanina ianao. Avokoa reto raha tsy te ahita raharaha ianao ry mahery a. Nizay fa mandrao anany an'lahy. Matahotra ality. Vony o. Eto ampelantanako aneny hain'ny malalako e. Malala mirediredy. Tianga mitapy. Ahoana fa ataoko chérie e. Na mafy moa ny anjeliny lahy ry mahery a. Fa iza koa ianao mba miseho miteny eo a. Maninona raha miseho tarefa tsy kanosa tahaka an'io? Ay, tsy no fantatra. Ie. Andraso ary.
andraso fa ho asehoko anao iza io za ry anina ny lehibe andalo ety amin'ny tanàna mitondra ny anaram-bositra hoe rakotroka tsy vaninareo de e maninona ay nareo zany mpampijalony vahoaka ety amin'ny manodidina ety zany mihitsy ary ianao ry mahery ahoana tsy napoziko hoe ay dalo zany ianao tsy fidiny akia fa raha manaiky any endry de hiala tsy hanao dalo tsony iova fo ny alika enjaina fa ngisoa lafo vidy ry anina mahivava ty efa fantatra ve daloko inona koa ny anekiko anao lasa dalanga zany vavanao ie kanina ay tsaratsara aminao ary makasaina rery ato aloha ary nasaika mahany fatoranao aza de ok zao aleo am'izao ihany miseho mafy lobetsy natolotra anao teo Mahatoky diampeniny nomenjanahary miary zo Yvette ireo namelona ny tantara Louise Miony Alain Gaston Faly ary Sinez Nana Totosa Gaston Rendremanalina